Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ambefaliana ravina no iarabanantsika tratra ity sabotsy 7 ny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy voalohany nosoratan'ny Petera voalohany toko 2, Petera voalohany toko 2 17 ka hatramin'ny 10. Petera voalohany toko 2 17 ka hatramin'ny 10 fakitsika aminaran'i Jesosy. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro, ary vato mahatafitohina sy vato lampy maso lafaka. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitohina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanindriana azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voavidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny dia olon'Andriamanitra izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Ray Masina manamasina ny fahamarinana ny tenany ny fahamarinana. Amen. Miresadresaka momba ny mpino momba ny kristianina, ny fiainana kristianina, Petera amin'ity taratasy voalohany ity. Ary amin'izay mofinaina eto am-pelantanantsika dia miresaka momba ny fijerin'Andriamanitra ny mpino. Ny fiarahamonina dia manana izay hijereny manokana ny mpino, manana izay hijereny ny fiarahamonina antsika isika. Mety ho diso fijeriny momba antsika ny fiarahamonina mazava ho azy satria tsy voatery hanana fijery mpino akory ny fiarahamonina, fa mety ho hitsara ny kristianina izy, mety hitsara ny mpino amin'ny lafin-javatra maro samihafa izy, ary mety tsy ho takatry ny kristianina, tsy takatry ny fiarahamonina mihitsy aza ny fihetsiky ny mpino. Mazava be io Paoly ny teny an'izany, mazava be ny afatry ny trompo amin'ny filazantsara hoe tsy ho azon'ny olona mihitsy ny mety ho fihetsika ny toetrantsika satria fanahy samihafa ny ao amin'ny mpino sy ny ao amin'izao tontolo izao. Noho izany dia mety hafa mihitsy ny fijerin'izao tontolo izao antsika. Indray maka efa niresahantsika teto ilay boky nosoratan'ilay mpanoratra anankiray antsoina hoe Dostoevsky, izay miresaka momba an'ilay boky antsoina hoe L'idiot, na ilay hoe tahaka ny hoe olona nijeren'ny mpino. Tantara moa io, roman moa io, io tantara io izay maneho fa tsy ilain'ny fiarahamonina nge raha tena jerena dia manahirana ny fiarahamonina ny kristianina. Ny kristianina fahazavan'izao tontolo izao, ny kristianina fanasy ny tany, fa ny tany tokoa ve tena mila ilay fanasina? Ny fiarahamonina tokoa ve tena mila ilay fahazavana? Fa raha manaraka io ohatra tantarain'i Dostoevsky isika dia hita fa tsy ilainy manelingelina ny fiarahamonina ny kristianina, satria ny kristianina mitory famelan-keloka, mitory fifankatiavana, mitory fanetretena, saingy izany rehetra izany dia tsy ilain'izao tontolo izao. Tsy ilain'izao tontolo izao zany, ary ny mahafinaritra an'izao tontolo izao dia ny fampianarana Machiavel hoe na aza manaiky resy, aza manaiky mandefitra, aza makitokotoky olona sy ny sisa rehetra, izay mifanohitra amin'ny fanahy, ny filazantsara. Toy isika manao hoe izao tontolo izao raha tena jerena amin'ny saina tsotra sy raha hazaina amin'ny baiboly dia izao tsy ilain'izao tontolo izao ny fiarahamonina. Mazava ny tenin'ny Jaona, filazantsara masina kan Jaona toko 1, ny mazava namirapiratra tao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Mazava namirapiratra teto amin'izao tontolo izao fa izao tontolo izao tsy nandray azy. Ary dia hotsika manao hoe ho lavin'izao tontolo izao tahaka ny tenenin'ny Petera eto hoe vato ny lavin'ny mpanao trano, ny fahatsaran'Andriamanitra. Noho izany dia mety ho hafa ny fijerin'izao tontolo izao antsika. Dia eto ary Petera dia manao hoe tsy de ny fijerin'izao tontolo izao antsika akory ny zava-dehibe,
fa ny fijerin'Andriamanitra atsika. Tsy ny toerana ametrahany zao tontolo zao atsika akory ny zava-dehibe, fa ny toerana ametrahan'Andriamanitra atsika. Izao tontolo zao de tsy manana toerana ametrahana atsika. Tsy manana toerana ametrahana atsika izao tontolo zao satria tsy manana fanorenana eto am'izao tontolo zao isika. Ary raha eto am'izao tontolo zao ihany no anaterantsika ny Kristy de ahatrahoan'ny olona rehetra atsika ho Paoly. Noho zany dia fahadisom-panantenana no atsika raha ohatra ka manantena zavatra amin'izao tontolo zao isika. Fahadisom-panantenana no miandry atsika raha manantena toerana amin'izao tontolo zao isika, manantena fitiavana amin'izao tontolo zao. Fa ny zava-dehibe de ny toerana ametrahan'Andriamanitra atsika. Ary eto Petera de manazava hoe inona ary ny toerana ametrahan'Andriamanitra atsika, inona ny fijerin'Andriamanitra atsika. Tsy ny fijerin'izao tontolo zao ny zava-dehibe, fijerin'izao tontolo zao mazava. Tsy ilainy sika halan'izao tontolo zao ianareo noho ny anarako ho Jesosy, fa izao ny zava-dehibe de izao ny fijerin'Andriamanitra atsika, ny toerana ametrahan'Andriamanitra atsika. Dia amin'ity andininy fa fito ty ara tapany voalohany de hoy Petera, ny fahatsarana de ho anareo zay mino. Ny fahatsarana de ho anareo zay mino, mbola asianareo koa zany hoe vokatra. Ny fahatsarana, vokatry zany rehetra zany de zao ny fahatsarana de ho anareo zay mino. Petera eto any de manazava ny maha-fanjakam-pisorona ny kristianina. Ny fanjakam-pisorona de zao toy ny olona miara-manjaka amin'ny Kristy. Ary asehon'ny Paoly raha fa ny toerana ametrahan'ny Andriamanitra ny mpino na ny toerana hijeren'ny Andriamanitra ny fiangonana sy isika kristiana de zao fanaka voafidy. Fanaka voafidy, olona natsoin'Andriamanitra ho an'ny tenany nalainy avy tany amin'ny izao tontolo zao. Izy manao hoe niala tamin'ny maizina mby amin'ny fahazavana mahagaga. Ny fijerin'Andriamanitra atsika de zao mijery antsika tahaky ny olona voafidy izy, mijery antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. De hoy Petera eto manao hoe noho zany ny fahatsarana de ho anareo zay mino. Inona ary ny dikan'ity tenin'ny Petera ity hoe ny fahatsarana de ho anareo zay mino. Lay fahatsarana time amin'ny teny grika. Le teny hoe time dia milaza zavatra azo atao hoe vidin-javatra. Ohatra hoe tahaka ny hoe vidin'akanjo, vidina latabatra, vidy-kiraro. Time zay azo atao hoe zay valeur zany, azo atao hoe vidin-javatra. Fa raha tena jerena amin'ny heviny matetika ampiasain'ny filazantsara io, madio mampiasa ny time io amin'ny hoe ohatra zao le hoe vidin'ny rano Jesosy, lay sekely volafotsy telopolo iny zao zay hoy ny mpisorona manao hoe ividian'ny tany any io fa vidin-dra time zao vidy. Dia fantatry ny filazantsara sy ny indrindry Paoly ny teny hoe time, le hoe fahatsarana io, vidin-javatra zany. Fa inona ny tena hevitry Petera ny teny izy hoe time zay nadika hoe fahatsarana eto, zavatra roa. Voalohany de zao, lay fahatsarana de milaza koa hoe lay time zany de milaza hoe haja. Io ara matetika ampiasaina raha amin'ny tenin'ny Romanina zao am'le tonga teo amin'ny folo manao hoe haja ho an'izay tokony ho hajaina de time io. Zany hoe fanajana. Io zany atao hoe koa ny fahatsarana. Le fahatsarana zany de zao ny fanajana. Ho hajaina ny mpino. Zay ny tian'ny Petera tenenina. Ho hajaina ny mpino, ho hajain'iza ary ny mpino. Ho hajain'izao tontolo zao ve? Tsy miandry haja amin'izao tontolo zao mihitsy ny mpino. Tsy hanaja ny mpino mihitsy izao tontolo zao, hanala-baraka ny mpino aza nataon'izao tontolo zao. Fa izao ny haja lay time de izao Andriamanitra no hanome azy ny mpino. Zany hoe Andriamanitra no hanaja antsika. Raha miteny eto zany Petera manao hoe koa ny fahatsarana de ho anareo de zao manao hoe ho hajain'Andriamanitra isika. Ho hajain'Andriamanitra. Satria nahoana? De manazava io lavabe io andininy 17 sy andininy 10. Satria fanaka voafidy. Andriamanitra manaja antsika. Afaka
Zany hoe fanajany zany am'izao andro ianantsika izao de zavatra efa sotoavina efa very zany hoe fifanajana, tsy mahay mifanaja intsony ny olona ary na io na ao anatin'ny sehatra madinika indrindra azy io, asa atao hoe fianakaviana, mbola misy fifanajana ve ao anatin'ny fianakaviana? Ataovy hoe metatra misimisy kokoa amy toeram-piasana, tena misy mifanaja ve ny mpiara-miasa? Ataovy hoe metatra lehibebe kokoa noho zay ny mpiray tanindrazana, tena mifanaja ve ny mpiray tanindrazana? Ataovy hoe lehibebe kokoa noho zay ny izao tontolo zao itsika eto am'ty bolan-tany ty, hitanao ve le fifanajana? Ataovy koa eo anatin'ny fiangonana, ny samy mpino ve mifanaja? Lay time zany de ho ato Petera manao hoe Andriamanitra manaja atsika, hanaja atsika Andriamanitra, hanaja atsika izy, tsy hoe satria tsara sika, ina moa no tokony ho tsara eo amitsika ka hanajàn'Andriamanitra atsika, fa izao noho ny any Jesosy Kristy Tompo, noho ny any Jesosy Kristy Tompo lay vatony lavo ny mpanao trano, de izao tonga fanaka voafidy isika ka fanaka ho ajain'Andriamanitra. Toy hoe manana fiarakodia tsara ianao, na manana finday tsara tarehy ianao, na manana solosaina tsara tarehy ianao, na manana fitaovana tsara tarehy ianao, anao iny anaovanao azy, ajainao mba tsy ho simba. De tahak'izay fanaka voafidy ajain'Andriamanitra isika, zany hoe ny ajaina de zao apetrak'Andriamanitra amy toerana tokony hisy azy, tandreman'Andriamanitra, ajaina zany hoe arovana. Avako malala fanaka voafidy ianao, ajain'Andriamanitra. Tsika marina loatra fa mitenitsika manao hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra resahana io dia doksa amy teny grika, iny zavatra hafa, fa eto haja raha miteny Andriamanitra hoe manaja atsika Andriamanitra, tsika manaja an'Andriamanitra, fa Andriamanitra koa de zao tia atsika de manome atsika ny haja tokony ho atsika. Miteny hoe manaja de mifanohitra amy teny hoe tsy manisy vidiny, tsy miraharaha. Ary dia Andriamanitra zany tsy hoe tsy miraharaha atsika fa mampisy vidiny ny fiainatsika. Raha miteny zany Petera eto manao hoe ny fahatsarana de ho anareo de zao asian'Andriamanitra vidiny, asian'Andriamanitra lanjany ny fiainatsika. Mahasari-piaro an'Andriamanitra isika, marary an'Andriamanitra isika, zay le hoe ny fahatsarana teo atsika. Ay za zay tsy tanteraky ty, hainao zay tsy tanteraky ty, haitsika fiangonana zay tsy tanteraky ty, de zao marary an'Andriamanitra isika, manaja atsika Andriamanitra, misy vidiny hoe mason'Andriamanitra isika. Ary efa nytenenin'ny Tompo hatrany amy testamenta taloha nge izy io, malala io imasoko ianao, zay madika an'io koa, malala io imasoko ianao, le time zay, misy vidiny amiko ianao, misy lanjany ianao, mety tsy asiny zao tontolo zao asiny, mety tsy asiny zao tontolo zao vidiny, mety vingavingainy zao tontolo zao isika tsy rarahiny, fa izao Andriamanitra kosa de izao manaja atsika, tia atsika. Afaka malala amy toerana zany no antenain'ny mpino, zany zavatra zany mahatonga atsika miaritra amin'ny finoana ho Petera, zany zavatra zany mahatonga atsika ho Paoly, ho Petera eto manao hoe manana fahatokiana fahajain'Andriamanitra isika, de esorin'ny lolo-po rehetra amy toko 10 ny fitaka rehetra, ny fiatsaram-belatsia, ny fialonana, ny fanaratsiana, esory zany satria zao olona najain'Andriamanitra isika. Fa ny faharoa sady farany de zao ity hoe ko ny fahatsarana de ho anareo zay tia mety iko, dia lay tena madika azy koa le teny malagasy hoe hasina, hasina, efa somary tranainy io teny malagasy hoe hasina io, hoe fomba fiteny taloha hoe maty hasina, fa ny teny malagasy hoe hasina dia mety azo kokoa le hoe tsisy hasina tsony, tsisy hasina tsony, mahadika azy tsara, marina fa amitsika kristiana ny hasina de an'Andriamanitra, ny fahamasina de an'Andriamanitra, fa ny teny hoe hasina tamin'ny fiarahamonina malagasy tamin'ny toe-tsaina nentim-paharazana de zay koa
lay hery manokana hanana ny zavatra anankiray vokatry ny toerana misy azy, tsy hoe hery matsika loatra io fa noho ny toerana misy azy dia manjary lasa misy asina izy, tsy hoe asina manan-kery manokana na tsy zay loatra. Da eto zany dia toy ny manao hoe ny fahatsarana de zao olona omen'Andriamanitra asina, olona tsy maty asina fa manana ny hasina maha izy azy. Ny mpino zany de zao olona manana hasina eo anatrehan'Andriamanitra. Na ohatra ka tsika moa fiteny hoe masina fa miteny malagasy hoe hasina, manana hasina Andriamanitra manome hasina ny mpino dia sarobidy izy afaka zany hoe hasina zany hoe maha izika atsika, maha olombelona atsika, misy hasina maha olombelona raha amin'ny toro malagasy. De eto Andriamanitra de miteny petera miteny manao hoe olona manana maha izika atsika. Zay re miteny hoe ny fahatsarana rehetra de omen'Andriamanitra maha izika atsika isika, arovan'Andriamanitra zany, tahian'Andriamanitra zany. Hoe afaka am'izao andro ilatsika zao de zao tsy hoe tsy mifanaja ihany ny olona fa raha jerena de zao mifanitsakitsaka hasina mihitsy. Raha zay no alizana atakara ny saranabe-bahoaka azy. Ino le mifanitsakitsaka hasina? Zany hoe mifanazimbazimba, mifanao tsinotsinona. Lay hasina maha olona, lay hasina atao hoe ny andraikitra tsiraray avy de samy manana ny hasina maha izy azy tsiraray avy. Tena fomba fijery malagasy de resahako ty hoe asa ohatra hoe mpilalao sarimihetsika ianao de zao amin'ny toerana maha mpilalao sarimihetsika anao de zao misy ady, misy hasina tandrify ianao, raha zay anazahoana azy. Raha ohatra ka atao hoe mpivarotra ianao dia manana ny hasina maha ianao ianao. Raha atao hoe mpampianatra ianao dia misy hasina tsy hoe hery manokana ho azy tsy zay loatra fa lay toerana misy lay fanajana. Ary dia am'izao andro antsika zao de zao mifanazimbazimba ny olona, lasa tsy manisy hasina intsony ny tsirairay. Indraindray zanaka manivaiva ray aman-dreny, manimbazimba ray aman-dreny, indraindray hitatsika atao hoe eo amin'ny sehatra maro samihafa de ahitantsika an'izany manerana an'izao tontolo zao. Mifanaratsy tsy mifanaja intsony, hany ka manjary rava lay soatoavina, rava lay fifampitokisana, rava lay fihavanana, de manjary lasa tsy azo iainana intsony lay fiarahamonina satria ny fiarahamonina de zao zava-dehibe ny antsoina hoe hasina ny aniaja fiarahamonina tsy hoe akory kisendrasendra ange Jesoa. Raha manafatrafatra ny hoe io fanahy masina io fanajana io fifandraisana masina io sarobidy io. Zao mory avako malala hitatsika eto ambonin'ny tany mitsoka ny rivotra zao tontolo zao de zao mifanimba ny olona ary tsy hitan'ny olona akory fa lay ratsy ny ao ambadiky zany. Tsy hitan'ny olona akory, tsy tsapan'izao tontolo zao akory hoe lay ratsy ange io mandravy lay hasina maha olona io ka mahatonga ny olona sanatria ho toy ny biby aza indraindray. Sanatria hitatsika mihitsy fa indraindray ny olombelona manana ny hasina maha olombelona azy de zao indraindray lasa sanatria ho toy ny biby aza, miady, mifanaritaka, mifanimba isan-karazany. Tsy vitan'izany ary na ny toetra aza de indraindray lasa sanatria toy ny biby mifamono. Tonga amin'ny fiteny manao hoe fomba fanoharana mihitsy moa lay hoe jungle, zany hoe lasa mifandratra ny matanjaka mitelona ny madinika tsy manaja ny matanjaka sy ny sisa rehetra dia lasa zany le fiainam-piarahamonina. Avako malala soa fa izao tsy zany ny fijerin'Andriamanitra atsika fa Andriamanitra manome hasina atsika. Fa raha izao tontolo zao de zao efa mihavery zany ary io fijerin'Andriamanitra io no mihazona atsika. Io fijerin'Andriamanitra atsika manaja atsika, mampisy hasina ny fiainantsika ary mandrakotra ny fitahiany antsika. Lay rano Kristy zay very teo amin'ny hazo fijaliana, raraka teo amin'ny hazo fijaliana, iny mandrakotra atsika ka mahatonga atsika misy hasina vaovao ao amin'ny Kristy. Tenenin'ny Paoly manao hoe lasa lay zavatra taloha fa lasa olom-baovao. Inona zany ny toe-panahy havana tiany Petera namantsika raha miteny izy manao hoe fa ianareo ange ny fahatsarana
teo anareo. Inona tiany Petera tenenina? Zavatra anankiroa mazava tsara de zao: matoki ny fitiavan'Andriamanitra, fa saro-piaro aminao Andriamanitra, miaro anao Andriamanitra, aza-kivy am'izay mety ho fijery ny fiarahamonina na tsy takatry ny fiarahamonina arany toetranao, toetratsika de zao: aza-kivy, mijoroa mandrakariva, olo ny fitiavana. Tenenin'ny Paoly io, esoro ny lolo-po, esoro ny fitaka, esoro ny fiatsaram-belatsihy, esoro ny fialona. Fa ny olona mihaja tsy manana zany toe-panahy zany. Ny olona mihaja eo anatrehan'Andriamanitra, ny olona najain'Andriamanitra tsy manana zany toe-panahy zany, fa toe-panahiny zao tontolo zao zany. Fa ny faharoa de zao, zay ampahirezana anao de zao: tsy hoe mino sy matoky ihany, fa izao koa manana toe-panahy vavolombelony zany. Manana toe-panahy vavolombelony, olona manana izay maha izy azy ny kristianina, de miainy zany eo anivon'ny fiarahamonina. Ka na inona erisetra an'izao tontolo zao de zao: mizara fitiavana, mizara fifaliana, satria hoy Petera, olona efa natsoin'Andriamanitra, efa namindrana fo, de aoka koa ho mpamindra fo. Ivavatsika. Tompo misaorantsay no ny amin'ny teninao zay mampahery anay, mampizaka anay. Teny maneho fa am'izao faran'ny herinandro zao fa tia anay ianao, manaja anay ianao, misy vidiny aminao zahay, misy lanjany aminao zahay, misy asina aminao zahay. Izao tontolo zao manivaiva anay, zao tontolo zao tsapanay eo anivon'ny fiarahamonina fa tsy mahatsiaro, tsy manao zava-dehibe ny fitiavanay sy ny fitiavanao. De mivavak'izay Tompo, ampahirezo vavolombelona mandrakariva, amasino, tehirizo, ataovy mahatoky anao, omeo fanetretena. Esory ety anatinay ny lolo-po, ny fitaka, ny fiatsaram-belatsihy, ny fialonana, fa ataovy mahatsiaro zay fa ianao Andriamanitra, fijerinao Andriamanitra, fijerinao anay de fijerin'ny fitiavana, fijerin'ny olona navotona, fijerin'ny ray zay tia zanaka, de mamindrafo aminay Tompo. Aroso zay ary, tehirizo toetra mandrakariva ambany fahasoavana. Misaotra ny am'izay nomenao anay tamin'ity herinandro ty Jesoa, de tahio ny herinandronay vaovao mba hitoeran'ny fiadarana sy ny fifaliana hatrany. Vavak'izay Jesoa ho an'ireo marary any amin'ny hôpitaly, vavak'izay ho an'ireo azo pahoriana, vavak'izay ho an'ireo manana olana sy ady am-panahy, vavak'izay ho an'ireo zay havanay zay talao famonjena aminao am'ty ora zay fotoana ity, de eno hivavaka izy reny Tompo. Fantatray fa tia ny olona rehetra ianao, maika moa fa zay mitoraka aminao. Mamelà